hivavaka isika ry Andriamanitra Tompo sady rainay any an-danitro misaotra anao ny amin'ny Jesosy Kristy hanimmpanalalana anay aminao izahay ary mankasitraka anao indrindra satria mbola notaominao ka voataona nosamborinao dia resinao tonga eto amin'izao fotoana sarobidy hiarahanay mivavaka hiarahanay mandinika ny soratra masina izao aoreno ny finoanay ary azavela izy hevitra mampisaraka anay aminao ka vafao ny fahadisoanay esory ny fahotanay dia diovy izahay ho tsapanay anefa mamerina anay indray amin'ny fifaliam-pamonjena ianao koa dia amin'ny fahavitriana no androsoanay manoloana ny famakina ny soratra masina ary mbola hieveranay koa handatsaka-po izay tianao ambara aminay ao anatin'izao fiarahamandinika ny teninao izao dia manatrefeno amin'ny alalan'ny fanahy masina ho voninahitra ao irery ihany itony fotoana itony ary naizanaiza koa misy olona mivory amin'ny anaranao dia aoka ao vonin'izy ireny ianao amin'ny anaranao Jesosy amen. Ny Timoty faharoa toko voalohany manomboka eo amin'ny 9:9 hatramin'ny 12:10. Isika rehetra maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany teny ko aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika na hipifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasan'ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatra ny fony fahagola fa nahariary ankehitriny tamin'nisehon'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay ny amin'io filazantsara io no nanendrena ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavan'izay andro izay amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Mbola hivavaka isika efa tonga tokoa ny fanahy masina ary Tompo ary maniraka anay ianao hitory ny teny hanangana fiangonana ary hampianatra sy hampitombo ny fiangonanao engane ho tanterahanao eto anio izany asan'ny fanahy masina mahery izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hipetraka ianareo ry havana hipetraka isika azosika atao anaky valina le taratasy dia anankitelo tahaka izao manana taratasy daholo ve ohatra ny tsy ampangambizany nataoko izany tapitra izy teo 20 ny nalefiny manatokatona namana ary izay tsy nahazo ary tena nisy fanamasina nitsoka mihitsy zany andrefa nambojana ary zany efatra be zao 10 be zao andrefa nambojana ary tonga ato ampinina montany akaikikaiky eo dia eny ary ry havana nentiny kanatra mofinaina ao amin'ny boky ny Timoty faharoa isika ary dia ndeha hifampizara vetivetiny hoe inona no azontsika lazaina amin'ny namantsika momba n'izany boky ny Timoty faharoa izany tsotra kely ao anatin'ny taratasy fa ndeha mba avoakantsika rehefa any amintsika any. Aza maka lavitra moa nosoratany Paul no nanoratra Timoty no mandray ny taratasy. Iarahabantsika Timoty rehetra zany aloha androany
efa miandry ny fahafatesana martyra izy taorinan'ny tena fiazonana azy dia efa inona moa ty le mandehandeha garde à vue moa efa andrasana sisa le fahafatesana martyra tsy tena tany amponja ntsony izy zany fa efa lay vezivezeny fa efa andrasana sisa miandry ny fotoana manaraka tany aninona izy zany raha izay miandry fahafatesana martyra i Paoly tany Roma inona koa milazary andin-tsoratra masina manamarika ny efa nanamarika ny fiainanao anatin'io boky io vita sady ve efa niadiny ady tsara ao natanteraka ny fiazakazako ao nitahiry ny finoana ao aiza misy an'izany dia inona koa aiza misy an'io de 1 oriefitsika misy teny manamarika antsika mihitsy eo nanaovana tononkira tsy fanaio safa-mahery nomena efa malakira be inona le izy io andiny ny fahafito tsy nomen'Andriamanitra n'Andriamanitra fanaiosa sika fa fanahe mahery sy fitiavana ary fahonoana ny tena mbola misy hafahafa kokoa noho izay ve azontsika lazainy aizy zany andao hoe mba vakiana kely tena zany mihitsy na tsy mahatoky aza isika mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandaha ny tenany ho antsika tamin'ny lahady tolakandro sy efa mpidy nisy andin-tsoratra masina tao mora tadidy inona le izy 2 io ambony kely io koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay zavatra efa renao tamiko dia teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay ampianatra ny sasany kosa lohahevitra tamin'iny dia ny hoe voantso ho mpianatra isika ka ny mpianatra dia tsy maintsy mitady olona ampianarina zany ara-tsoratra masina zany fa tsy eto dia mandinika baiboly eto fotsiny dia eto ary tongotra aiza amin'izay ny atotatatasy ny birao rehetrarehetra izay nampianarina anao ampianary koa androsika eo ambany masitsika ry havana ny taratasy taridalana sy fitin'izao fiaraha-mandinika soratra masina izao ny amin'ny boky ny Timoty 2 efa nisy voatsipitsipitsika tamin'ny faraisana anjarany be sy ny maro teo fahaverina hoe ny daty sy ny toerana izay nanoratana ity epistily ity dia tokotokony tamin'ny taona 770 taona ny Kristy tany Roma efa hiatrika hiomana ny fahafatesana martyra i Paoly apôstôly mandefa ny taratasy amin'ny Timoty izy ny ahitantsika ny reny moa dia mazana eo amin'ny toko voalohany ary manomboka ny toko voalohany Timoty 2 toko voalohany ao na hoe ny soratra masina ao amin'ny anaran'ny Tompo Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'ny Kristy Jesosy mamangy any Timoty zanako malala ho manao ane ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika nakiray amin'ny fiarabana apôstôlika azo tonoina io rehefa
mitarika fotoana isika. Fiaraban'ny Paoly any Timoty araka ny epistily 2. Nosoratana ho an'i Timoty. Inona moa nilazana hoe nilazan'ny Paoly hoe zanany Timoty? Zanany ara-panahy. Dia afaka miantso indray zany hoe dada sy nino. Zanaka ara-panahy. Ina dikan'ilay anarana hoe Paoly? Efa nianarantsika in-jato ambirivo zany mbola tsy tadidi foana. Kely, tsotra, any hoe Timoty. Tiako Madagasikara. Timoko. Jereo andray zay dia mba ento amin'ny manaraka. Eny ary inona no zavatra nisy tamin'ny fotoana nanoratana? Zava-dehibe moa amin'ny famoahana ny hevitry ny teny ny zava-nisy izay niaingany ny soratra ao amin'ny Baiboly. Efa voalaza teo fa tamin'ny fotoana izay nanoratana dia mbola nahavaivay ny fanenjehana ny kristianina. Anisan'ny isedra ny vokatra ny fanenjehana amin'ny fahafatesana martiora i Paoly. Makasary an-tsaina izany zava-nitranga izany sika. Ary Timoty dia mitondra ny fiangonana tany Efesosy izay anisany niara-ny fanenjehana mafy koa ny fiangonana tany Efesosy. Ankoatrany hoe efa sarotra nananganana azy, mbola tao anatin'ny vanim-potoana ny fiangonana voalohany niara-niaritra ny fanenjehana ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany. Dia ahoana ary? Ho faty Paoly ary fantany tsara fa ho vonoina martiora izy, dia mitodika amin'ny Timoty izy mampahery ary mananatra mba hajoroany ananany ny tsy hoe famafisana, faherezana eo amin'ny fiatrenan'ny sarotra. Timoty izay tena mbola misantatra ny fitondram-piangonana ao anatin'ny fotoan-tsarotra dia najoro ny Paoly, nampatsahivy ny fiantsoana, nampahereziny mba hahefa ny anjara fanompony. Drafitry ny boky amin'ity drafitra ity dia nomenantsika ireo fizarana 4 ireo. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 440 dia teny fiarabana sy fampaherezana. Vakitsika teo ny andinin'ny voalohany sy faharoa ny teny fiarabana. Manarak'eo dia fampaherezana. Zay ny fizarana voalohany. Fizarana faharoa dia fanentanana amin'ny fandeferana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ao anatin'izany indrindra ny anjara mofinainantsika. Manentana ny Timoty izy ary manome fahatokiana an'i Timoty. Ny fizarana fahatelo dia ny toko faharoa andininy 720 hatramin'ny toko 415. Ao anatin'io misy fampitandremana, misy fananarana ary fanomezana fahavononana hiatrika ny fampianarana sandoka. Tsy voazao zany ny fampianarana sandoka ry havana, fa efa tamin'ny andron'ny Timoty dia efa nisy ny fampianarana sandoka. Sikinina, ampaherezana, ampitandremana, anarina i Timoty mba havita hiatrika tsy ny fanenjehana ihany fa ny fampianaran-diso koa. Efa sarotra ny hoe voahenjika fa tsy mora koa ny miatrika ny fampianaran-diso. Amintsika izao hoe misy fanenjehana tena hoe mahavaivay, vonoana ho faty ny olona mijoro kristianina, tsia fa ny mahavaivay zao dia ninona? Ny fampianaran-diso. Ny mpampianatra sandoka tena maniry ohatry ny tsilo, fa tsy ohatry ny anana, maniry ohatry ny tsilo. Tsy mila havaina akory fa tena
mahery mihitsy izy zany mila hamoniny tena vary. Ny fizarana faefatra moto ny epistily rehetra dia fanaovam-beloma ary ao Paoly no maneho ny fijoroa no vavolombelona matanjaka araka ny andinitsoratra masina nolazainy namantsika teo efa niadiny ady tsara aho natanteraka ny fiazakazahako aho ary ao koa ny teny farany izay ataon'ny Paoly apôstôly mario hatrany fa isaka manoratra Paoly apôstôly dia inona le tsy adinony ny mpiara-miasa. Ny mpiara-miasa ery amin'ny toko faefatra andininy faha 20 dia tsy Timoty ihany no ataony veloma fa hoy izy hoe manaova veloma any Priscilla sy Aquila mba amin'ny ankonana Onesiphorus sao dia afangaro amin'ny Onesimus indray. Erasto toetra tany Korinto fa Trofimo ny laozako tany Mileto satria narary izy. Mbola misy hafa ao misy hoe Eupolo, Poda, Lino, Claudia mba mindrala rehetra. Zay toetra manokana ny Paoly zay mba tokony fianarantsika le manao mampamangy any. Ndao ary jerentsika ity anjara mofinainantsika ity ny andininy fahaenina hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tafiditra ao anatin'ilay fampirisihana ny Timoty amin'ny asa fanompoana izay ataony. Ary ny fanairana ny Timoteo raha fitiana dia ataony milaza hoe aza amin'ny démission, aza mametra mpialana. Tsy nomen'Andriamanitra fanahiosana isika fa fanahy mahery sy fitiavana. Ianao anaka hoy ny andininy fahaenina aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana dia ampahatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Mba tsy ho adinoina zany fametrahan-tanan'ny Paoly apôstôly zany nandraisana ny fanomezam-pahasoavana entina manompo. Mampahatsiaro azy fa tsy herin'ny tena ny hanompoana fa ny herin'Andriamanitra ary dia ao ny famonjena efa vitan'i Kristy tanterao amin'ny fahatokiana sy ny fitiavana ny fanompoana. Zay izay mbola ho velabelarintsika ao amin'ny fahatelo moa ny hevitra isan'andininy azo tsoahana amin'ity anjara mofinaina ity. Ndeha isika hijery voambolana vitsivitsy ary fantoka indrindra ao amin'ny toko ao amin'ny andininy fahafito. Mba isy anankiray hamaky ilay andininy fahafito. Averina indray amin'ny anaran'ny tompo ana hoe anankiray ve zany olona be dia be zany? Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa sika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Ndao raintsika ary ilay voambolana ny hoe osa dia atao hoe Deilia mampahatsiaro anarana pastera ve zany? Fanahy osa. Ny osa zany amin'ny teny fototra nanoratana dia hoe Deilia. Midika hoe tahotra. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy mampahatahotra sa fanahy feno tahotra. Midika koa ho fisalasalana sy fiorenana ary mitarika any amin'ny fiemorana sy fialana andraikitra mihitsy. Rehefa ny olona no osaosa ara-panahy misalasalana matahotra ho vitako ve zany? Tao sarotra be fa misy fanenjena, tao sarotra be fa be fampianarany diso. Misalasala osa ny fanahiko reraka tsy hanao tsony mampatsiahy Paoly ny hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana. Tsy ilaina ny hoe hiemotra, tsy izy koa indrindra ny hoe ametra-pialana. Ny fiemorana ihany no mitarika any amin'ny fialana. Tsy zay? Na kristianina ozy le olona anankiray zay omaly hoe mitsampana katete ny betsaka ao am-piangonana. Inona zany?
kristianina tsy anino tsy anino tsy izany tena zany fa mba gaga zany nolazay nomaly moa fandraisan'olona manao tatitra ny dekona mahagaga mihitsy ke ry pastera fa sampana katete mibetsaka ao am-piangonana kristianina tsy anino tsy anino engany ianao tsy ho isan'izany ny mpanao rakitra fotsiny efa tsara aloha manao rakitra dia manao hoe iny mba manohana fa rehefa avy eo mo hitantsika any amin'ny andiny fa 1:10 any tokony hazava amintsika tsara ny hoe inona no fiantsoana napetraka Andriamanitra ho antsika tokony hazava tsara ny an'ny Paoly dia soritany misy anankitelo ao zao ny antsoina ary ianao kosa raha nantsoina mba ho inona fa ho any ihany sika rehefa avy eo izay ilay hoe tsy fanahy osa ny fahosana dia mitondra amin'ny fiemorana ary mety hitarika amin'ny fialana mihitsy fanahy mahery raha mijery ny baiboly grika isika dia ny teny hoe fanahy dia mipetraka iombonana ao amin'ny hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika dia tsy misy hoe fanahy mahery tsony fa tonga dia fa mahery zany hoe lasa takonao zany le hoe fanahy mahery raha ny baiboly grika ny jerentsika dia izay zany moa no hoe étude biblika fa tsy hoe toriteny entsika miara-mandinika dia tsy naverintsony zany le hoe fanahy fa nampiny fotsiny hoe mahery ary io ny fanahy eto efokely fa amin'ny teny grika izy dia le pneuma le nadikantsika hoe fanahy masina tamin'ny fotoana nisin'izay loha hevitra izay tena le fanahy ampiana hoe masina iny mihitsy pneuma rehefa mahita pneu nareo dia tsarovy le hoe fanahy izay le fampatsiarovana antsika ny dika teny dia raha toa zany ka hoe alaina le dika teny fototra dia tokony hoe filehibe le hoe fanahy osa sy fanahy mahery samy le fanahy avy amin'Andriamanitra io fa le anankiray zany atao hoe tsy hoe fanahy matahotra fa samy nomena fanahy fa ny anankiray ohatra ny mampisalasala azy fa le tena nomen'Andriamanitra dia ampatsivony Paoly eto hoe mahery anie le fanahy fa tsy osy fanahy io mahery io fa ianao ohatra misalasala ary Timoty tsy nomenan'izany fanahy osa zany sika fa fanahy mahery no nomenantsika tsy misy fanahy osa mihitsy zany avy amin'Andriamanitra fa fanahy mahery ary rehefa fanahy avy amin'Andriamanitra dia tsy osa fa mahery ilazana azy amin'ny fomba hafa zany fanahy mahery ny hoe mahery ao dia hoe donamis efa nitenenina antsika koa io tany ho any inona ny hevitra avoakan'izany pak fanapoahana vato ny fanahy mahery izay omen'Andriamanitra zany dia mahavaky hatramin'ny vatolampy zay no abolana malagasy manao hoe ampiandizany dia tsy zany fotsiny fa ny fanahy omen'Andriamanitra dia mahavaky vatolampy tsy hoe zany hoe vatolampy tsy vaky ny sisa fa ny fanahy omen'Andriamanitra dia mahavaky vatolampy afaka ioarana ny sakana rehetra raha miteny an'izany koa mantsika dia mahatsiaro hoe ny vato dia misakana fa vaky ny fanahin'Andriamanitra izany vato misakana izany zay raha raisitsika le hoe dinamita fanapoahana vato fahefana avy amin'Andriamanitra manampy amin'ny fanatanterahana ny asa masina tokony ho fantatsika fa tena mandroso ary misy fiovana isaky ny vanim-potoana ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao raha taloha ohatra dia angady ny asana tany amin'izao efa bulldozer vokidio tendrombohitra io lasa lohasa hitantsika ireny fanamboarana be dia be eto an-tanàna ireny raha taloha ohatra tsy nanana fa tsy takelaka ray ny martiora namelomana ny finoany noho ny fanenjehana amin'izao ianao tsy hamaky baiboly sisa
tonga fotsiny eo aminao eo baiboly na tsy nitondra azy ianao ka milalao telefona eo anao dia io fa misy soratra masina tonga eo ka tsy zany moa mora zany ny asa akoatrany hoe fizarana be dia be hitantsika any anatin'ny tambajotra sy ny internet sarotra ny asa tendrombohitra ny akidia vatolampy ny vakiana fa ny fitaovana maranitra dia omen'Andriamanitra miaraka amin'izay koa fahaizantsika mampiasa azy izy fa tsy adonoina ao anatin'izay ary tsy azo atao tsinotsinona ny fanahy donamisy ilay dinamita avy amin'Andriamanitra tsy hoe ireto fitaovana be dia be aleloia fa io ny mampandeha an'io dia ilay fanahy mahery mety betsaka ny manao fikarohana mahavita mikaroka na mizara mihitsy fa miasa ao ve ilay fanahy mahery izany indraindray ny mampivily ny sasany amin'ny fampianarana ataony na ny fampianarana henony satria tsisy donamisy tsisy an'ilay fanahy mahery fanahin'Andriamanitra io fanahy mahery io dia hery miasa ao amintsika pino mampijoro antsika anohy ny fitoriana ny fanompoana na dia fantatsika za fa manodidina antsika misy mizaka ny mafy mety ianao mihitsy no miaritra ny mafy satria kristianina hoy ny filazan'ny vaovao hoe amin'ireo sivy mianadahy izay mbola tsabonany amin'ny hôpitaly no ny fahapozinana fa tsy fanapozinana ara-tsakafo dia misy anankiray tena mangovitra mihitsy no hoe roviana ary ny anjarako roviana ary ny anjara fahafatezako satria efa meratsy ny fahasalamana ary maninona moa tsika ny tsy mba nampahery azy ireny mirotsaka tsehatra any akazo tsara vita fa ary tsy vita raha feritreritra ihany ny sofiny mbola mandrefa ny masony tsy mahita vavany tsy miteny eny ary havana afaka mandroso sika eny amin'ny voambolana manaraka fahonoana tena azafady mba hitsio fa lasa m lasa m ny tokony hoanina fahonoana tena amin'ny dika teny hafa izy io dia nataony hoe fahonoana am-po izany dia milaza fahaizana mifetena mitondra ho amin'ny fahendrena amin'ny fitondratena sy fahaizana mandanjalanja le fahonoana tena zany dia ao amin'ny voambolana hoe fahaizana mandanjalanja io mihitsy raha mandrotsaka sira amin'ny laoka isika dia lanjalanjao ity ve ampy allo ampiana ihany fa raha mangidy sira tsy azony hoanina le sakafo fahaizana mandanjalanja le fahonoana tena raha mbola alalinina ary indrindra iainana amin'ny fiainana andavanandro mandanjalanja fahonoana tena amin'ny sakafo lanjalanjao ny sakafo hoaninao fahonoana tena amin'ny fampiasana ny tambajotra lanjalanjao ny fotoana ny zavatra ampiasanao ny tambajotra fa tsy hoe hoanina daholo ny karaoty na ve ny anamamy ny beriberoka sisisa fa lanjalanjao fatipateno io dia tena toe-panavy amin'ny fanahy masina raha mamaky ny galatiana toko 5:12 isika sy ny manaraka dia eo amin'ny tapany farany eo izy asa moa izay na 2:20 na 3:20 ny fitiavana sy ny fahonoana tena sy omen'Andriamanitra fanahy osa isika fanahy mahery sy fitiavana fahonoana tena vokatry ny fanahy araka ny famaritany Paoly ihany ao amin'ny galatiana toko 5 ny fitiavana sy ny fahonoana tena mariky ny fananantsika fanahy masina ry havana ny fahaizantsika mandanjalanja eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa ny hoe mandanjalanja koa dia miainga aty amin'ny fieritreretana mba tsy ho amin'ny fihetsepo fotsiny ny andraisantsika ny zavatra rehetra izay mitranga fa mba ho saintsaintsika mba ho lanjalanjaintsika io ny tsy ampy be dia be amintsika malagasy indrindra tsika dia mampanjaka loatra ny fihetsepo any ka maninona maivana ny
fandanjalan'izany azafady ampiasa teny frantsay analizy hoy ianareo tsy misy analizy fa tonga indray firy indray ho maty 1/30 ndro rip dia maninona raha rip mba asio fisainana kely inona ny tokony ho lazaina ankoatran'izay fa tsy izay ataony rehetrarehetra dia metsi-pony indray lasakony indray manaraka an'izany tsy ampy izany inona ny tokony atao misy famakafakana tokony atao dia metsi-po satria mahazo an'izao zao dia tonga dia mirona ny daholo mora be mihitsy manararoatra ny olona ao amin'ny fihetsem-po eny fa na dia io fampianarana sandoka io azy na ny fampianarany diso azy za tsy manao hoe mba haraoany raha matanjaka ny finoanao manka anankiray iny ty toritenin'ny rangaty fa inona daholo hafa le voatsindrona tampo marina iny fa rehefa avy eo naninona ny aina nanao analizy izy dia manao hoe inona ny tokony ataonay tonga amin'izany fa tsy hoe voatsindrona po fotsiny tena mampitomany dia mitomany ianao dia maninona misy zavatra tokony ho eritreretinao fa tsy mety po fotsiny ianao fa tsy mijanona eo mitomany tsy mijanona eo amin'ny mampime misy koa toriteny mampime misy toriteny mampitomany fa ranome ianao dia maninona inona ny toyan'ilay fimeza tsy milalao fihetsem-po ny asan'ny fanahy masina fa tena mitondra antsika heritreritra sy andalina tadidio tsara izay ry havana raha voarainao zay ka iainanao dia afaka mivelam-pandriky ny fampianarany diso ianao tena toe-panavy amin'ny fanahy masina ny fahaiza-mandanjalanja ny fahonoana tena dia isika hijery vetivety ireo foto-kevitra isanandininy natao isanandininy izy ity fa tsy ny fantoana atao amin'ireo voambolana teo ao amin'ny andininy fahaenina tsotra kely ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia tokony ho atsaraina amin'ny alalan'ny fanompoana fa tsy afoy nametrahan-tanana ianao teo amin'ny batisa atsarao zany any amin'ny sekoly alahady nametrahan-tanana ianao teo amin'ny mpandray ampitomboy izany amin'izay nidirana ho sampana nametrahan-tanana ianao tamin'ny dekona ataovy tsara ny asa fanomponao nametrahan-tanana ianao tamin'ny fanokanana ompitandry ataovy tsara ny fanomponao mba hitombo izany fa tsy laniko lany solokako tsy nampitombonao le izy hoe mitombo amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina io ny andin'ny fahaenina moa dia ilay manao hoe ary noho izany dia mampahatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako velomo ilay fanomezam-pahasoavana fa azavela ho fatomomoka fotsiny dia io no mahatonga an'ilay hoe kateteny betsaka tsisy mamelona n'ilay fanomezam-pahasoavana nanomboka teo amin'ny fanonana hoe sampana sekoly alahady dia falery anina sy anina sampana vokovoko manga dia falery mba nikobana zany ny arato sady lehilahy mihitsy ilay niditra vokovoko manga dia mampieritreritra zany ry havana fa maro ny kristianina matomomoka ny fanomezam-pahasoavana no raisiny tamin'ny fametrahana ny tanana tenin'ny Paoly apôstôly zany misy zany matoy izy mampahery any Timoty hoe azavelanao ho levina ny fanomezam-pahasoavana andininy fahafito soratra masina efa nolazaina tamintsika teo dia milaza fa Andriamanitra tsy manome fanahy osa fa fanahy mahery fitiavana ary fahononam-po mampieritreritra koa zany ry havana ny hoe fanahy masina tokoa ary ve le niraisin'le kateteza ohatry ny lasa nahatonga saina be anahy le omany le olona tsy manao ninina ao am-piangonana safa na inona dia iza nefa ny andohan'le izy tsy le mpametra tanana mampieritreritra zany ry havana samy mandray ny tandrify atsika isika hoe inona marina ary tamin'ny voalohany tonga dia 3 no nibebaka amin'izao tena na efa bulldozer ary nomen'Andriamanitra mbola mahita ray mibebaka tena efa faly aoko izany mihitsy satria efa mekarakaina ny tany
efa tena mikarakaina izao tontolo izao. Fa izany no tena ahafeno vavaka antsika hoe ndeha angataka ny fanahy masina mba tena ho tsapantsika fa fanahy mahery no nomen'Andriamanitra antsika. Tsy matomomboka ny fametrahan-tanan'ny apôstôly tamin'ny fiangonana tamin'ny kristianina. Ny fahavalo, fampahirezana hiaritra fijaliana. Aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika na hipifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana no ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Ny kristianina izay nomen'Andriamanitra ary nandray fanahy mahery dia tsy menatra ny maha-kristianina azy ary vonina hiaritra fijaliana amin'ny maha-kristianina azy. Mety hoe efa tonga eo amin'ilay tsy menatra ianao, fa raha ho avy ny tsy maintsy hiaretanao fijaliana amin'ny maha-kristianina, vonina ve ianao. Andininy fahasivy, izay mamonjy atsika sy ny antso atsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika atao amin'ny Jesosy Kristy hatry ny fony fahagola. Ary moa ny bokin'ny Romanina ilay manao hoe fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy, fanomezam-pahasoavana ny namonjena atsika. Tsy mendrika ny hovonjena akory ianao raha ny atezeran'Andriamanitra, fa novonjena ianao satria tia novonjena fotsiny izao. Nantsona ianao satria tia ny antsona fotsiny izao, fa tsy hoe ianao ny tena mahavitrika indrindra na manao rakitra betsaka na ny mampalahelo indrindra atao am-piangonana dia hoe tsoko io fatra mampalahelo anaka. Nantsony fotsiny izao ianao. Izay ilay fahasoavan'Andriamanitra. Tsy misy antony. Na dia nantsony fotsiny izao ianao. Novonjeny fotsiny izao ianao. Ao amin'ny andinin'ny 10 dia fampatsivana ny kitro ny filazantsara. Kristy nandresy ny fahafatesana ary manome fiainana ho an'izay mino. Fampanantenana ny Timoty izay misedra ny sarotra sy ny fanenjehana sy ny fangejana manodidina, ny fampianaran'ny diso izany hoe tadidio ilay fanantenana. Kristy efa nandresy ny fahafatesana no miaraka amintsika. Izy no ny antso antsika. Andininy faharaka ambin'ny 10. Ahoana hoy Paoly? Ao mba isy anankiray amaky. Eo zany no tokony hanaitra antsika mpino. Ho an'ny Paoly dia mazava aminy ny antson'Andriamanitra azy. Nanendrena ho mpitory, apôstôly ary mpampianatra. Ianao mba nitendrena n'inona? Ny azy fantany tsara fa ireo no nanendrena azy. Mpitory, tena le ny atao hoe mpitory moa ho anareo mpiomanao mpitory teny dia le hoe manao antsoavo eny amin'ny toerana ambony. Sady efa eny ambony ianao ny mbola manao antsoavo. Zay kerigma. Dia inona koa? Apôstôly. Tsy mijanona eo amin'ny toerana ambony fotsiny ianao fa irahana, mitety vazatany, manangana fiangonana nataon'ny Paoly izany. 10 misionera voalohany, faharoa, fahatelo. 10 misionera voalohany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 17, 10 misionera faharoa amin'ny 19, ny fahatelo izy niakatra ho an'ny Roma. Efa tokony ho tadidintsika mpiara-mandinika Baiboly izany. Izay fantany tsara ny antony antsoina azy. Ny hoe mpampianatra dia ilay mitarika ny olona amin'ny fandalinana mba hampiorina ny finoany. Izay zany fantatro Paoly hoe ireo ny antony antsoina voantso aho, hitory, ho iraka ary hampiorina, hampianatra ny olona. Ny ianao inona ny fiantson'Andriamanitra aminao? Olom-bo antso ny mpino. Antsoina hividy siramamy? Atao mpividy siramamy mpietafika. Izay ny antsonana. Fantaro inona ny antsonanao. Mila mitanisana za dia nantsona ho zao.
anontany io ny tompo nantsoinao aninona jesoa ohatry ny antsoinao fa avelanao eto fotsiny tsangatsangana eraky ny fiangonana fotsiny fa inona ilay tena antsoinao anahy aza miandro hoe fahoriana be hiaretana vao hoe kapok'Andriamanitra mihitsy zao fa inona ny tena tianao ataoko Andriamanitra aza miandry an'izany tenin'izao ianao eto amin'ity 1:20 ity mangata amin'ny tompo mba hananambara tahaka ny Paoly hoe nantsony ianao andinina. 2:20 Paoly dia matoky tanteraka ny Kristy amin'ny fitehirizana eo moa azafady ry mpahay malagasy fa tsy haiko hoe fitahirizana sa fitehirizana sa rehefa mamaky vao hoe fitehirizana satria ny fototeny dia hoe tahiry fitahirizana ny anjara fiainany mandra-pahatonga ny andro farany banky ny fiainana zany tena ny tompony miantoka ny tahiry tahiry ny fiainanao mandrakizay voatahiry ao amin'i Jesosy ilay fiainanao mahazo antoka an'izany Paoly apôstôly ho anao koa azonao antoka ve fa tena mitahiry ny fiainanao Jesosy Kristy iry zany no tena akoatrany hoe tehiriziny dia tena ambenany tena kenakenainy tsy avelany isikasikasika tsy misy maharombaka amin'ny tanako ny testameta taloha ireo hevitra tsotra avy amin'ity anjara mofinaina ity azitsika amoana toroteny raha hiatrika fanompoam-bavahakarivo sika androany hiaraka amin'ny ankonantsika manoloana ny mofinaina dia azo atao tsara fa azonareo hifanankalozan-kevitra koa na hifampizarana ny tokantrano tarino ao tokantranonao andinika hoe inona avy ireo toetra sy fanahy osa mety manakana anao tsy hanompo amin'ny fahavononana matahotra ny sasany vao hiresaka amin'ny pastera ny fiantsony dia matahotra be matahotra amin'iny ahoana no andresen'izany amin'ny herin'Andriamanitra ahoana ny fomba hanairana sy ampivelarana indray ny fanomezam-pahasoavana apetraky ny tompo ao aminao raha natsara anao fa nantsoinao Dorcas ahoana ny amoazana indray an'izany ampivelarana indray an'izany raha toinao ka tsy Dorcas tsony ankehitriny fa mialohan'izay koa dia afaka mipetraka tsara ny fanontaniana manao hoe fantaro inona ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo anao za tsy mba nahazoko tsy nahazo amin'inona nisy fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo ny tsirairay zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo iray ihany anontanian'ny tompo ny fanomezam-pahasoavana nomeny anao tamin'ny fametrahana ny tanana anontanian'ny tompo ny antsony anao afaka mitanisa firy ianao fa neny Paoly eo amin'ny 1:20 dia telo ny tanisainy raha mba afaka mahazo anankiray ianao ampahafantarin'ny tompo anao ny amin'ny antony antsony ianao kristiana tsy ho amin'ny fiainana mandrakizay ihany fa amin'ny fanompoana manokana dia misoran'Andriamanitra ataovy mahita olazaina ianao raha mivoaketo tsy avelako ianao aza atao fotsiny tsy avelako ianao raha tsy mitaha tsy avelako ianao raha tsy mampafantatra hoe inona ny antsonao ao Andriamanitra zay lazaina azy raha tsy fantatrao le izy ny fahatelo ahoana ny ampiaranao ny asan'ny fanahy mahery ny fitiavany fahononam-po tsy amin'ny fanompoana atao amin'ny fiangonana ihany fa indrindra amin'ny fiainana andavanandro any an-trano amin'ny asa amin'ny fanompoana aty amin'ny fiangonana dia mahaiza mandanjalanja foana aza mora mihetsy-po any atokantrano any fihetsem-po mibetsaka tezitezitra fotsiny fa tezerana tsy ahitana ny rariny zavatra tsy tokony edihina nen'ilay mpivady dia miady satria inona ny nandeha mba azy eo analizy loha naninona izy ny tonga rivo ka zany tany Ambatondrazaka fa tsy teto Antananarivo akory tamin'ilay telefona sy ho analizy kely tiana holazaina ry havana dia ilay fanahy mahery adio tsara fa mitondra antsika amin'ny fitiavana nandalovana ilay voambolana hoe fitiavana fa ilay agapeo ilay fitiavana tsy misy fepetra dia hoe rehefa manana ny fanahy masina sika dia omeny ny fahendrena avy any ambony fahaizana mikirakira ny zavatra rehetra mitranga manoloana anao fahaizana mandanjalanja ny zavatra rehetra ataonao
eny ary raha ny izy moa zany dia mba ny faniriako dia nizara tarika isika dia namaly an'ireo fanontanian'ireo fa kay tsy ampy ny fotoana dia tario any atokantrano any ny faefatra na andinio ny tenanao fotsiny manoloana ny soratra masina izay niarahantsika teto hoe ahoana ny andraisenao ny fahosana, ahoana ny anairana sy ampivelaranao indray ny fanomezam-pahasoavana tamin'ny nametrahana tanana anao, ahoana no iainanao an'izany hoe fitiavana sy fahonona ny tena amin'ny fiainanao andavanandro. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra sy mahery io, misaotra anao izay fa tsy manome fanahy osa na fanahy mora kivy ianao, fa manome anay fanahy mahery, fitiavana, fahononam-po, fahaiza-mandanjalanja. Ampio izahay hanaitra indray ny fanomezanao sy ho feno fahavononana hanompo anao, tsy amin'ny tahotra fa amin'ny hery ny fanahy masina. Aoka ny vonoana ho velona sy orina amin'izay efa ninonay dia Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, mitahiry ny fiainana ho anay. Tompo, miara-mivavaka izahay ary mivavaka amin'ny vonoana mba homeo ny fandriampahalemana ny izao tontolo izao, indrindra any amin'ireo firenena mbola hianjadian'ny ady tsy mety tapitra, ny fanitrana sy ny heritreritra. Tsarovy ary arovy ireo malagasy any am-pielezana, naiza naiza firenena nametrahanao azy ireny dia aoka ahery tahaka ny Timoty izy mba ho vavolombelon'ny fahazavan'ny finoana any amin'ny tany misy azy avy. Tahio ty firenena malagasy nametrahanao anay ity, ireo tompon'andraikitra rehetra eo amin'ny isan'ambaratonga mba ho mpitondra araka ny sitraponao. Tohano amin'ny fanahy sy ny herinao ireo misionera mamita hiraka maneran-tany, ireo mpampianatra sy mikiry amin'ny fitaizana ny fiangonana hanana finoana matanjaka sy miorina tsara araka ny fahamarinana ny filazantsara-nao. Enganery Tompo, ho tsaroanao manokana ny fiangonana, ny kristianina tsirairay avy, indrindra ireo vahoakanao Andriamanitra tompon'andraikitra eo an-tanimbolonao, ireo mpitarika eny anivon'ny sampana sy sampanasa asary fikambanana. Ento amin'ny fanahy masina sy ny fahendrena araka ny sitraponao, ny fanomanana ny sinôda lehibe FJKM mba hanomezana voninahitra anao ary hananana vokatra tsara ara-panahy sy amin'ny lafiny rehetra, tsy ho an'ny fiangonana fotsiny fa ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena ijoroan'ny fiangonana koa. Amakivaky ity tontolo andro ity izahay, Tompo, meo anay mazava ny antom-pisinay eo amin'ny tokantrano nametrahanao anay, eny amin'ny fiarahamonina honenanay, any amin'ny toeram-piasana na ny sekoly izay nitondranao anay, ary ataovy mahatoky amin'ny andraikitra nomenao izahay mba ho hitantaratra tokoa fa hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Atambatray izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay antoko ny tahiry ny fiainanay mandrakizay. Atambatray amin'ilay nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoariavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadaran'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky ilay ny antso anareo, izy ihany no anefa izany. Amen.
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.